Miarabantsika rehetra indray dia faly amin'ny manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny anapaka any am-pontsika tsiraray any indray. Mba hiresaka isika ny tranga mampalahelo izay niseho tany amin'ny ranomasimbe indiana dia tsy inona izany fa ny amin'ilay bateau clandestin izay saika hanondrana an-tsokosoko olona ho any amin'ny faritry Mayotte. Raha ny statistika dia tena mampalahelo, mamparikoditra satria ao to dia eo amin'ny 770 eo hatreto nisan'ny olona maty, ndraiky amby 20 tamin'izany dia vehivavy ary ny roa dia voalaza fa zaza tsy mana-tsiny ireto zaza ireto ny renin'izy ireo efa any Mayotte. Enjana be izany déchirement izany eo anivon'ny ankohonana. Miresakitsika fa mavesatra izany. Ary raha eo amin'ny mahampiray tanindrazana samy malagasy dia mafaika tena mampalahelo dia mampalahelo. Nisy 420 secouru velona fa ireto 420 reto dia vaky nandositra. Ny azo anambarana an'izay hoe manino izy ireo no lefa sy nandositra dia mazava fa fantatsika rehetra fa ny mpiondra an-tsokosoko rehetra sy ny olona iray petsapetsa amin'izany dia misy lalàna velona manasazy ny mikasika izay fiaraha-miasa sy firaisana tsy kombakomba amin'izay fiondranana an-tsokosoko izay. Nazo ambara voalohany dia hoe mafy dia mafy tena mampikaikaiky mampiteny mona hoy ny fitenenana ny fantrana eto Madagasikara. Nialatra voamaso saika efa ho isan'andro ny vaky fasana, ny insécurité, ny volamena mipiritsaka, ny arahantsika nahita farany teo fa rehefa misy déplacement présidentiel na karazana propagande ho fizarana sakafo varitsindro tosika fameno sy ny zavatra ohatran'izany dia mirotra sy miazakazaka ny olona hitsipona Mayotte, hitsipona izay mba sombotsombo ny latsaka amin'ny latabatry ny tompony. Mialatsiny amin'ny teny an'izay. Vokatry ny fahantrana sy ny taratry ny tsy fahaiza mitantana, effet cause ny corruption, ary indrindra vokatry ilay fanahy mitsoka manapotika sy mandravarava mamono eto Madagasikara izany rehetrarehetra izany hatramin'ilay zavatra ndresantsika teo hoe insécurité, ny alatra voamaso, ny alatra tova, ny vaky fasana sy ny sisa be da be izay raha ho tany saitsika eto dia na dia ho maraina aza ny andro dia tsy ampy ny fotoana hitany satsika an'izany. Zay ny azo ambara voalohany hoe vokatry ny fahantrana dia miteraka pression eo anivon'ny isam-batan'olana, isaky ny tokantrano, isaky ny renim-pianakaviana, ny raim-pianakaviana dia atosika izay sofla pression izay tsy Andriamanitra no mametraka azy fa selon ny condition de vie fahantrana eto Madagasikara dia alevoara hoe iza indray ny ao ambadiky ny fahantrana, mpanao politika, ny mpametsifetsy, ny mpi-exploiter rehetra, ny sonoa ny karana ao anatin'ny politika ihany zany, ny frantsay, ny tsy frantsay, ny gasy samby gasy, ny fanambany, mifampi-exploiter, mifampihinana sanatriany zany tahaka ny olitra, tahaka ny requin hatrany miteraka an'izany fahantrana izany izay tsindriko tsara fa tsy avy amin'Andriamanitra. Ny azo ambara faharoa ihany koa dia ao ambadiky itony fanondranana an-tsokosoko itony, itony affaire resaka clandestin itony dia misy réseau-ana mafia matanjaka be mihitsy dia ireo ilay antsoina hoe passeur. Ireo passeur ireo tsy manana sentiment zany, ireo tsy manana pitié, tsy manana fitserana izany ireo
fa ny eo am-pondreo sy ny eo an-tsaindreo dia vola mamona. Dikan'izay dia miasa ao amin'ny tontolon'ny maizina, ao amin'ny tontolon'ny obscurité, ary raha fitinina sy atao résumé dia hoe agent-ny maizina, agent-ny satana izy ireo, amin'ny efa maha tsy manana sentiment sy pité azy ireo. Fa izany scénario sy zavatra resantsika izany dia pièce efa monté daholy. Dia raha apetrakintsika amin'ny fanontaniana hoe iza no nimonté azy, iza no mimonté azy mamola volana io, dia ilay sofla mampahory ambaran'ny baiboly hoe ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Dia tsy izay zany fa ny Efesianina toko fahenina mpanjaka an'izao tontolo zao ny royaume de ce monde satana, démonie. Any amin'ny exode any exodos dia misy tantara tahaka izao. Andevo ny Zanak'Isiraely efa-jato taona tany Égypte. Izay le hoe andevo zay ny Zanak'Isiraely dia tahaka antsika malagasy andevozan'ny sinoa, andevozan'ny karana, andevozan'ny mpanao politika, andevozan'ny mondialisation, andevozan'ny tiktok, andevozan'ny facebook, andevozan'ny artiste mpampandihy fitombenana, andevozan'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary ory sy ferena ao anatin'izay. Fa ny tena intéressant ao amin'ny tantaran'ny exode, rehefa andevo ny Zanak'Isiraely, ny vahoaka hebreo, dia izy ireo kosa ny rahina, ny vavaka, efa-jato taona be da be zany izany taom-panandevozana izany, efa-jato taona. Ny rahina izy ireo ny vavaka, ary rehefa ny vavaka ny rahina izy ireo dia hoy Andriamanitra tsy toa hoe efa reko ny fitaraina ny oloko. Dia satria ren'Andriamanitra ny fiombonam-bavaka ny vahoaka Israel tao anatin'ny vanim-potoana ny fanandevozana na handevo azy, dia namaly vavaka azy Andriamanitra, dia nanendry mpaminany Moïse mifampitohy amin'ny vision an'Andriamanitra ihany koa zay, ary navoaka an'Andriamanitra izy ireo tsy clandestinement, tsy tamin'ny alalan'ny passeur izay agent ny satana, mpisitraka mamoana, tsy manana sentiment sy tsy manana pité, fa tamin'ny alalan'ny mpaminany voatendra an'Andriamanitra tsy toa, dia Moïse no nampita azy ireo ny ranomasina mena, ary namakivaky ny efitra, tany efitra, dia nitolona an'Andriamanitra fanekena, alliance, hatrany ambara-pahatonga ny vahoaka hebreo tany amin'ny tany tondra dronono sy tantely, tany Kanana, afaka tanteraka tamin'ny fanandevozana. Inona moa no tiana ampitaina amintsika sy tiana ambara amintsika? Fotoana izao raha lasa nanabavy, manao antsoavo amintsika mpanao politika, manao antsoavo amintsika vahoaka malagasy ny tenako. Juste partage fotsiny mampita hafatra selon an'ny fahendrena ara-tsoratra masina. Andao sika hibebaka, andao sika iray saina, andao sika hiompo amam-panahy ho iray tahaka ny vahoaka hebreo miara manandram-bavaka, mba ho ren'Andriamanitra tsy toy ny fivavakintsika, dia amahala ny vavakintsika izy ary anendry mpaminany voahositra, na amin'ny alalan'ny vision an'Andriamanitra tsy toa asehony antsika zany, amaly vavaka antsika izy ary hitari-dalana antsika izy, hamoaka antsika ao anatin'izao fanandevozana manandevo antsika malagasy izao. Averiko indray hoe andao sika ifona, hibebaka, responsable daholo isika, manomboka any am-pitondra iza itsika tsiraray avy, andao sika hibebaka, anolotra ny momba antsika indray eo anatrehan'Andriamanitra tsy toa, mba hamalian'Andriamanitra vavaka antsika ary amoahany antsika ao anatin'izao fanandevozana izao.
Mirary soa antsika tianao Jesosy. Veloma tompoko.